indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Andeha isika riavana ame voninahitra an'Andriamanitra ka idera sy ankalaza azy amin'ny alalan'ny famakinany salamo. Salamo fa 570 ny andininy ny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Anandratra anao ary Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hoderany indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Hitaranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandimby azy, sy ny ilaza ny voninahitry ny asanao lehibe, ilaza ny voninahitra ao sy ny fiandrenanao, sy ny asanao mahagaga no saintsainy. Ny hery ny asanao mahatahotra no tenenin'ny olona, ary ny fahalebiazanao no lazaiko. Anonona ny fahatserovana ny haben'ny fahatsaranao izy, sy ioby ny fahamarinanao. Amen. Nde iombona amin'ny alalan'ny vavaka isika izao. Ry Tompo Andriamanitra ny famonjenanay io, indreto izahay ao anatin'izao fotoana manokana sy miavaka izao indray, hifanatry tava amin'ireo mpanomponao izay manaraka izao fandarana izao any tokantrano, amin'ity fampianarana ampitaindavitra tanterahana ao anatin'ny Facebook ny fiangonana izao. Ametraka feno ampelantananao zahay Tompo ny fiainanay, mba haizanay tsara mideranao, mame voninahitra anao, mankalazanao, fa ny fahasoavanao Jesosy no matoy izao anay. Azany fahasoavanao zany dia mbola mitondra anay mandrakariva ho amin'ny fitahina matretrika ihany koa. Dia indreto izahay mbola nomenao tombonandro, ary tsapanay fa fiarovanao sy fitantananao ny fiainanay, ny mbola hijoroanay tahaka izao ka anataterahanay izao asanao izao, ary Ampitàna ny afatra sy ny fampianaranao amin'ny vahoakanao any tokantrano any. Ary inonay koa fa reo vahoakanao zay manatrika sy miaino ary manaraka izao fampianarana izao, dia ho ambininao ary ataonao mahatsiaro fa zanakao izy, asa ny tananao ka dia niraisinao adity. Meteza ary Tompo, homba izao fotoana izao fa amin'ny anaranao Jesosy, le Tompo sy Andriamanitray, hoety le manisy manao zany vavaka zany. Amen. Ry havana manalo amin'ny Tompo, zava-dehibe ho amintsika mpianakavy finoana eto amin'ity fitandremana Amparibe Famonjena, matahiry ny finoana mifankaty ary mazoto amin'ny fanompona ity, ny mbola mandray ny baiko izay nomena mba ho fiainantsika mamakivaky ity volana Jolay ity, ny amin'ny hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny Tompo. Ary ao anatin'izany sika dia anoiko ny fampianarana ny bokin'ny Filazantsaran'Jesoa izay nosoratan'i Jaona, ary fantoka amin'ny fampahafantarana ny tendry mialoha ro sosona izay isan'ny roa hevitra badintsika, satria fotoka mpampianaram-pinoana tanan'ny fiangonana reforme manerana ny tany zany, ary isika FJKM dia isany ao anatin'izany. Inoko fa efa namaky ny boky ianareo, satria ny anjarantsika indray amin'ity dia ny Jaona toko faefatra sy ny Jaona toko fahatelo sy ny Jaona toko faefatra. Nefa vitantsika tany aloha dia ny Jaona toko voalohany sy ny Jaona toko faharoa. Eto zany tsika dia ny Jaona toko fahatelo sy ny Jaona toko faefatra no resahantsika indray. Inoko fa efa lina dia lina ianao, satria isan'ny toko sy andininy izay manana zava-dehibe ho lazaina sy ambara, ary hitarihana izay tsika tahaka n'ilay toko sy andininy voalohany sy ny faharoa izay efa nodiniantsika sy ny anarantsika dia oloha ihany zany. Ry havana manalo ny Tompo, ao anatin'ity Jaona toko fahatelo sy ny toko faefatra ity dia
manomboka miditra Jesosy manambara sy maneho amin'ny alalan'ny asa sy ny fampianarana ataony ary ny zavatra asehony sy ny diny miaraka amin'reto mpianatra zay efa manaradia azy ireto ny mahamesy azy tonga tetỳ ambany masoandro le nandrandraina teo amin'ny firenena jiosy fa hanafaka azy amin'ny fanjakana ary apiditra azy iaina amin'ny fanjakana zay entiny amin'ny mahamesy azy zany. Ao anatin'ity Jaona toko fahatelo ity de misy fizarana roa lehibe, fizarana roa lehibe. Ka ao anatin'ny fizarana voalohany de ahitantsika ny resaka nataon'i Jesosy sy Nikodemosy. Eo amin'ny Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny faray amby roapolo no miresaka momban'io dinidinika sy resaka nataon'i Jesosy sy Nikodemosy io. Ao anatin'io de misy zanam-pizarana anankiefatra. Ireo zanam-pizarana ireo de toy izao: ny fanambaran'ny Nikodemosy an'i Jesosy. Ito amin'ny Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Nikodemosy de manambara fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra sady omban'Andriamanitra amin'ny ataony Jesosy. Ny faharoa dia nolazain'i Jesosy zay tokony hataon'ny Nikodemosy. Nolazain'i Jesosy zay tokony ataon'ny Nikodemosy, lay lehilahy efa nanaiky an'i Jesosy fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra sady omban'Andriamanitra amin'izay ataony. Io de hitantsika manomboka amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahavalo. Ny zavatra ambara ao de ny votoatiny de ny aminy hoe ateraka indray na ny fahatarahana indray. Ao anatin'io zany Nikodemosy no ilazan'i Jesosy Kristy hoe tsy maintsy ateraka indray. Zay somary nanahirana ny Nikodemosy tokoa no nandray sy nieritreritra izany teny izany. Ny zanam-pizarana fahatelo dia fitarihan'i Jesosy an'i Nikodemosy mba hahalala azy kokoa. Io de hitantsika eo amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahadimy amby folo. De ny fanandratana lay avy any an-danitra. Zany mantsy lay faminaniana zay nataon'ny Mosesy tamin'ny anefitra, lay nanandratana an'lay menarana. Io zany de faminaniana ny amin'ny Jesosy Kristy, ary zay tarihany Jesosy Kristy sainan'ny Nikodemosy eto fa manambara ny momba ny fanandratana azy. Io teny io de lay fanandratana ilay avy any an-danitra, mihoatra no Mosesy lay nambara teo amin'ny jiosy fahiny. Ny zanam-pizarana faefatra farany ao anatin'izay fizarana voalohany zay de izao: Jesosy no fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany izao tontolo izao, mba tsy ho very ny olona izay mino azy. Io de manomboka eo amin'ny andininy fahaenina amby folo ka hatrany amin'ny faraiky amby roapolo. Mahay manatona ny tompony mazava satria zanaky ny mazava izy, ary mazava ny asa zay ataony satria avy amin'ny mazava izy. Mbola hidirantsika lalindaliny zany any orinany satria isany manambara lay tendry mialoha sosona izany andiny soratra masiny zany. Fa ny fizarana faharoa ao anatin'ity toko fahatelo ity dia misy fizarana anankitelo ihany koa. Zany hoe misy zanam-pizarana telo zany am'izao fizarana faharoa zao. Ka ny fizarana faharoa de Jaona toko fahatelo manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo ka hatrany amin'ny fahaenina amby telopolo. Ny zanam-pizarana voalohany de fitarihana. Fitarihana dia ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Fitarihana io ny fandianan'i Jesosy Kristy ho any Jodia. Fandianan'i Jesosy Kristy ho any Jodia. Ary ny zanam-pizarana faharoa zay hita ao amin'ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatrany amin'ny fahatelopolo dia ny nanambaran'i Jesosy, ny Jaona indray any Jesosy Kristy. Jaona dia nahita azy miaraka tamin'ny mpianatra ary dia nambara ny Jaona tamin'ny mpianatra indray ny amin'ny Jesosy Kristy.
ary ny votoatiny zany a dia nisy dindinika samihafa zay tranga tao anatin'ny fotoana satria ireto mpianatra reto a rehefa nahita ny Jesosy ary ny mpianatra Jesosy zay nanao batisa satria niara nanao batisa atao amin'ny oron'ny Jordana reo mpianatra anakiroa reo dia somary nisy fifandirana kely ary efa nitondra zany takitra zany tany amin'ny Jaona ny mpianatra Jaona dia nambarany Jaona tamin'reto mpianany reto ny amin'ny Jesosy Kristy hoe toy izao ndray ny amin'izany Jesosy Kristy zany a raha ny fitarainany mpianatra sy ny dinikadinika zay natao. Ny zanam-pizarana fahatelo ao anatin'ity fizarana faharoty dia ny filazan'Jaona mpanao batisa ny fahamboniany Jesosy zany hoe teo anatin'ny mpianatra zay nitaraina ny amin'ny fifandraisana ny asa satria tao anatin'izany nisy fifandirana ny amin'ny momba ny atao hoe fanadiovana dia nambarany Jaona ny fahamboniany Jesosy Kristy. Io moa dia hatsiarovantsika an'ilay fotoana zay nankalazana n'Andriamanitra noho ny amin'ny mpanompony dia andrimatoa pasteur Raminy Paul Abraham zany lay teny milaza hoe izy tsy maintsy mitombo zaho tsy maintsy miena. Ao anatin'io no nanambarany Jaona izany teny zany satria fantatry Jaona fa Jesosy dia feno ny fanahin'Andriamanitra mandrakariva. Jesosy dia feno ny fanahy masina mandrakariva dia le fanahin'Andriamanitra eo am-panatanterahana izany asan'izany ka izy tsy maintsy mitombo fa zay manodidina azy kosa sy nampalalàina sy ny elo-lalana azy a tsy maintsy miena arak'izany teny zany. Ny Jaona toko faefatra indray no hidirantsika izao. Ny Jaona toko faefatra dia mizara roa ihany koa amin'ny ankapobeny ka ny fizarana voalohany a dia eo amin'ny Jaona toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fadimy amby efapolo. Jaona toko faefatra ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fadimy amby efapolo. Ny zanam-pizarana voalohany ary a dia fitarihana ihany koa. Fitarihana ny amin'ny dian'ny tompo iverina any Galilea indray. Tsy maintsy mandalo any Samaria zany dian'ny tompo izany. Io dia amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina no misy azy ny amin'ny Jodia sy Samaria. Ary raha miresaka zany Jodia sy Samaria zany a dia miresaka momba ny Jiosy sy Samaritana. Na dia iray fiaviana samy taranaky Abrahama ihany azy ireo dia nisy fahasamihafana fifandirana ary tena nifandrafy mihitsy satria ny Jiosy dia nankahala ny Samaritana ary ny Samaritana dia tsy nanan-draha raha mihitsy ny Jiosy. Noho izany a ireo Jiosy sy Samaritana ireo dia nisy fifandirana hatrany hatrany teo amin'ny fiainany sy ny fifaneraserany. Zany zavatra zany nefa dia mitranga ao anatin'izao Jesosy Kristy tonga amin'izao tontolo izao zany. Ary indrindra rehefa handeha ho an'ny Galilea Jesosy satria iverina any indray izy dia tsy maintsy mamaky any Samaria. Inona ny zavatra nitranga ary zay indrindra ny idirantsika eo amin'ny zanam-pizarana faharoa. Ny zanam-pizarana faharoa ao anatin'ity toko faefatra ity dia ny fiaonan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana. Fiaonan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana natsaka rano teo amin'ilay toerana fatsakana zay nomeny Jakoba ho an'ny taranany mandimby ary nabarany ity vehivavy Samaritana ity fa nolovany avy amin'ny Jakoba izany toerana izany mba hatsakana rano. Io dia hitantsika manomboka amin'ny andininy fahafito ka hatrany amin'ny fahatelopolo ao amin'ity Jaona toko faefatra ity. Raha nahatsiaro sika dia toroteny izay nataon'ny Mpitandrina io tamin'ny alahady lasa teo ny amin'ilay vehivavy Samaritana nifanena ary nahita an' Jesosy. Inona ny zavatra nitranga tao anatin'izany? Zavatra nitranga tao anatin'izany dia ity vehivavy ity lay Samaritana tsy nanan-draha raha tamin'ny Jiosy ary ny Jiosy tsy nanan-draha raha tamin'ny Samaritana. Raha jerena ara-pirazanana ara-nofo mantsy dia Jiosy ara-piaviana Jesosy ary ny Samaritana
dia vehivavy raha teo koa. Zany hoe eo ny mahasamaritana azy ary eo koa ny mahavehivavy azy, kanefa dia tafaresaka tamin'i Jesosy izy. Atao anatin'izany dindinika sy resaka nataony tamin'i Jesosy zany no nahatsapany fa ity Jesosy ity, le tafaresaka aminy sy miresaka aminy no Mesia. Io le tonga amin'izao tontolo zao, io le nandrandray ny Jiosy. Ary nahateraka zany le afatra anankiroa lehibe izay andraisantsika fampahirizana tamin'ny alahady lasa teo. Le afatra anankiroa lehibe dia ny hoe nandao ny lasany tsy nahasoa ary tsy nahomby teo amin'ny fiainany ity vehivavy ity, dia nanapa-kevitra izy an'olon-tena ho an'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izay ihany fa nitaona ny namany izy teo amin'ny fijoroany vavolombelona mba hisino an' Jesosy fa io no Mesia efa tonga amin'izao tontolo zao ary nifanatrika taminy. No tantarainy taminy avokoa ny nataon'i Jesosy taminy, satria fantatry ny tompo amin'ny tsipiriny ny fiainany zany vehivavy zany. Zay zany le tantara hitantsika eo ary zay le toriteny tamin'ny alahady lasa teo. Fa ny zanam-pizarana fahatelo ao anatiny ity toko faefatra ity dia ny resaka nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra nitondra sakafo. Satria ireo mpianatra ireo dia lasa nandeha nividy sakafo, satria fotoana zay tokony hihinan-kanina sady efa reradreraky ny dia, mbola lavitra nefa ny lalan-kale. Rehefa miverina izy nahitany Jesosy ity vehivavy Samaritany ity niresaka dia gaga sy taitra ary nametam-panontaniana hoe inona ny zavatra nitranga sy nisy, ary modina n'olotra sakafo nanao hoe hano raby eo satria avy nividy sakafo izy. Inona nambaran'ny tompo tao anatin'izany? Nambaran'i Jesosy fa ny sakafony Jesosy dia ny manao ny asan'Andriamanitra, ny manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany no nasehon'i Jesosy hoe raha ny haniny nofo nentin'ny mpianatra dia zavatra ihany ho an'ny nofo izany, tsy dia manana laharana voalohany ary zava-dehibe amin'ny tompo, fa ny zava-dehibe amin'i Jesosy dia ny manao ny asan'Andriamanitra, ny manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany nitarirany ny sainy reto mpianatra reto hoe mety ho gagy nareo mahita, mety ny anahy nareo nahafantatra hoe vehivavy ity miresaka aminy ity ary Samaritana, fa indro ny asan'Andriamanitra dia tsy an'ny Jiosy ihany fa ho an'ny jentilisa ihany koa. Ary ny Samaritana dia araky ny voalaza fa iray fiaviana amin'ny Jiosy ihany satria samy taranaky i Abrahama. Ny faefatra sady farany ao anatin'izao zanam-pizarana amin'ny fizarana voalohany amin'ity toko faefatra ity zao dia fehinona taon'ny tompo tao Samaria sy ny fandehanany ho an'ny Galili zany. Fehiny ka tsara ny alalatsika zany efa mamaky sika hoe io dia isany fanambarana zany fehiny zany ny amin'izay nataon'ny tompo nambaran'i Jesosy ary nidiny miala teo amin'ny toerana io andeha ho an'ny Galili hiverina any amin'izany tanàna zany indray. Mbola ho resahantsika moa zany Galili aoriana kely ao. Ny fizarana faharoa lehibe farany ao anatin'ity toko faefatra ity dia ny fanazavana ny atao hoe ny niverenan'i Jesosy tany Kana sy nasitranany ny zanak'ilay tandapa anankiray. Manomboka amin'ny 5:10 ka hatrany amin'ny 4:50 ny resanany zany. Rehefa tonga tany Galili Jesosy dia zany no nitsena azy tao, zany raharaha sy asa zany. Ary eto dia ambara fa Jesosy rehefa miasa dia tsy mba mifidy fiaviana na saranga fa manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Nahoana moa isika tsy mividy fiaviana na saranga Jesosy? Eto dia tandapa ity tonga eto ity. Raha miresaka tsika hoe tandapa dia entina miresaka fanjakana ranofo zany. Ary fantatritsika fa tamin'ny andron'i Jesosy tetỳ ambany masoandro dia mbola nizanahany fanjakana Romanina ny tany Palestina manontolo. Ary natsiaro mangiry firy sy mijalo reto Jiosy reto
noho ny ataony fanjakana romanina. Ary ity tandapa ity a dia tandapa ao amin'izany fanjakana romanina zany. Naresy nalala ny asa nataon'ny tompo ary nanana zanaka tsy salama, dia ino nitaraina sy nitalao ary nanambara zay ny anjady taminy teo anatrehan'ny tompo. Izay ny anambarana amintsika Jesoa dia tsy mba mifidy fiaviana ary tsy mifidy sarana. Olona ambony zany, ofisier ao amin'ny atao hoe fanjakana romanina, zay manjanaka sy mangeja ny firenena. Kanefa na izany aza no ny fitaraina ny fatratra, no ny filazany ny amin'izany zanany marary lavitra zany, dia eto dia nanehoan'i Jesosy fa mahay manasitrana à distance ihany koa ny tompo. Eto zany a dia misy pouvoir à distance asehon'i Jesosy Kristy, fa na dia tsy hitany aza, na dia tsy ao anatihany aza zany zaza marary zany, fa ny dadany no mitaraina, ny dadany no mitalao aminy, dia nositranin' Jesosy ka velona zany zaza narary, efa tazambava fa efa miandry azy ny fahafatesana. Hambava ahoana ny fahafatesana ho sitry, sitrana sy velona soamantsara izany zaza zany, ary dia hita miariary ny fahefana zay ananany tompo, fa nomena azy zany mba mitany ny asa mamesi azy ety ambany masoandro. Ka manana ny fahefana ny tompo na ny mitoerana lavitra tsy fakahitana azy, ary afaka mavita ny asa Jesoa na dia tsy hitany akory azy zany olona tsy salama zany, fa ny finoana zay nananany ty dadany dia sitrana tamin'ny aretiny, afaka teo ambavahoana ny fahafatesana izany zaza marary zany. Hiditra isika riavana ao anatin'ny fizarana faharoa lehibe ny amin'izao fampianarana zao, ny fanazavana ireo atao hoe teny sarotra sy voambolana fanalahidy ary famalina ny fanontaniana no tanterahantsika amin'izany. Ao anatin'ity fizarana faharoa lehibe ity dia misy andininy tsoratra masina zay ahitantsika fahaseranana kely. Nefa milohan'izany dia ndeha isika resaka kely aloha ny momba ny Nikodemosy. Nikodemosy dia fantatritsika fa voalaza ao anatin'ny Filazantsaran'Jesoa mombamomba azy sy zay makasikasika azy na dia amin'ny akapobeny azy. Nisy boky navoakan'ny Mpitandrina zay miresaka momba ny atao hoe Nikodemita na Nikodemisme. Ao anatin'io isika mahalala sy misimisy kokoa ny amin'ny anarana hoe inona ny dikan'izany anarana hoe Nikodemosy zany. Fa eto kosa isika dia hifantoka ny amin'izay nanambarana an'izany Nikodemosy zany ato anatin'ity Filazan'tsaran soratan'i Jaona zay hitantsika ato ity. Nikodemosy dia voalaza fa mpanapaka teo amin'ny Jiosy, mpanapaka teo amin'ny Jiosy. Ao anatin'izany filazanany amin'ny hoe mpanapaka teo amin'ny Jiosy zany dia ahitana fa ity Nikodemosy ity dia fariseo teo amin'ny antoko-pivavahana, manaraka ny fivavahana atao hoe judaisme, dia misy karazany maromaro, fa isan'ny malaza tao anatin'izany reto anankitelo reto. Ny voalohany dia ireo antokon'ny fariseo, ny faharoa dia ny antokon'ny sadiseo, ary ny fahatelo dia ny antokon'ny herodianina. Zay ny voambara sy matetika hita ao anatin'ny filazantsara. Ka Nikodemosy dia ao anatin'ny antokon'ny fariseo, zay mpampianatra teo amin'ny Jiosy, mpampianatra ny finoana, mpampianatra ny lalàna, ary isany miezaka mitaona ny olona ho amin'izany finoana ny mikasika ny amin'ny judaisme zany izy. Ary ny faharoa manarakaraka an'izany dia nananandraikitra lehibe izany Nikodemosy zany amin'ny mahafariseo mpampianatra azy, dia isany Sinedriona izy. Inona moa zany Sinedriona zany? Ny Sinedriona dia isany atao hoe olona mpikambana ao anatin'ireo 70 zay mpitsara ny raharaha ara-pivavahana teo amin'ny Jiosy. Mpitsara ny raharaha ara-pivavahana teo amin'ny Jiosy 70 no isan'ireo, ary olona voafantina amin'ireo sokajy misy ireo antoko-pinoana samihafa ao anatin'ity judaisme ity.
zay zany a ity Nikodemosy ity. Indikan'izany dia olona lehibe eo am'izany atao hoe fivavahana jiosy zany Nikodemosy, satria isan'ireo fitopololahy ao anatin'izany atao hoe mpikambana mitsara ny ara-pivavahana teo amin'ny jiosy zany. Zany hoe raha misy zany fivavahana mipoitra de ireo fitopololahy reo no mitsara hoe diso zany na marina zany, ireo fitopololahy reo no manameloka. Azay le hitantsika ny mitantarany mifarany any hoe nentina teo anatrehan'ny Sinedrina Jesoa ary no tsarainy Sinedrina tamin'ny fampianarany sy izay rehetra nataony ary nomeloiny Sinedrina, natolotry ny Sinedrina hoelohana ho faty Jesoa Kristy ao anatin'izany tantara zany. Izay lay Nikodemosy, olona lehibe teo amin'ny ara-pinoana, kanefa dia nanaiky ho mpianatra Jesoa Kristy. Rehefa nahita fa olona avy amin'Andriamanitra tokoa Jesoa ary omban'Andriamanitra amin'ny zavatra ataony rehetra izy, satria ny fampianaran'i Jesoa dia misy fahefana ary ny ataony Jesoa Kristy rehetra dia famantarana sy fahagagana manambara ny mahamesia azy izay avy amin'Andriamanitra sy omban'Andriamanitra. Ary ny fahitany Nikodemosy azy dia feno fanahy mandrakariva izy arak'izay nambara ny Jaona. Zay zany a lay momba ny Nikodemosy sy ny fanazavana mikasika azy. Fa ny faharoa zay hitatsika fa sarotsarotra ihany koa anatin'ity, ary zay nilazana amintsika hoe efa somary maika ihany angamitsika ny am'izao fampianarana zao, satria be zavatra manahirana kely sy mila fanazavana misimisy kokoa, dia ny mikasika lay tenin'i Jesoa rehefa niresaka tamin'ity Nikodemosy ty izy. Hevitra vaovao tsy nampoizy Nikodemosy indray no navoaka ny tompo tao anatin'izany. Rehefa nanantany azy Nikodemosy, Jesoa dia niteny tsy maintsy ateraka indray ny olona vao mahazo mahiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona tokoa moa ny azakazaka ataon'ny jiosy amin'izany fampianarana ataony zany e? Dia nidirana ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Eto nefa dia zava-baovao no nambara fa tsy maintsy ateraka indray zay vao mahazo miditra ao. Ahoana zany hevitra zany? Tsy takatry Nikodemosy mihitsy ary tsy mbola miposaka tamin'ny fotoana androny zany teny zany, zany hevitra zany, zany fampianarana zany. Ary zay no tonga azy hitatsika ao anatin'ny fampianarana zay natao sy ny teny zay novakitsika ao anatiny eo, fa sanganena mihitsy izy ary toy ny zazakely resahan-javatra eo anatrehan'izany teny sy hevitra vaovao ary fampianarana nentin'i Jesoa Kristy zany hoe ahoana zany fahaterahana indray zany, na fahaterahana vaovao, na fahaterahana fanondroany. Voalohany ndray avana dia tsara no miresaka amintsika fa ny fahaterahana voalohany a dia fahaterahana ara-nofo. Ary fantatry Nikodemosy io, zay ny hita ao anaty tantara ao hoe niteraka azy ny reniny, ary zay le fahaterahana izay noeritreretiny, ary tsy misy afa-tsy zay ihany. Fa eto a dia misy le faharoa, fahaterahana zay araka ny fanahy. Dia io le ambaran'i Jesoa hoe ateraky ny fanahy sy ny rano. Ary zay le fahateram-baovao, zay le fahaterahana fanoroany indray, zay azahoana miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe ny fanjakan'Andriamanitra zany a dia ny olona nateraka indray no afaka miditra any amin'izany, fa tsy hoe ny olona rehetrarehetra zay tonga ety ambany masoandro satria nateraky ray sy reniny dia afaka miditra ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy maintsy ateraky indray zay vao mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mafisy ny tompo zany eo amin'ny filazany ao anatin'io toko sy andininy eo io diny hoe zay ateraky ny fanahy de fanahy, zay ny ambara ao, fa zay ateraky ny nofo de nofo. Ary izany indrindra ny ilazany Jesoa hoe zay nateraky ny fanahiny e ka nateraka avy any an-danitra indray e. Ary zay mazava-dehibe sy ambony zany fahaterahany indray zany, ka zahoana miditra sy manana anjara amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ry amina malala ao amin'ny tompo, ny zavatra faharoa zay horesahana amintsika eto ihany koa dia zao, araky ny voalaza teto hoe nisy fifandirana tamin'ny mpianatra Jesoa sy ny
mpianatra Jaona. Raha nisinisy kokoa satria niaraka nanao batisa atao amin'ny toerana iray izy ireo, dia fifandiran'ny mpianatra Jaona sy ny fariseo no hita ao anaty tantara. Fa hita ihany koa nefa arakaraka ny teny izay nataon'ny mpianatra Jaona tamin'ny Jaona, fa somary nifanditra kely koa izy sy ny mpianatra Jesosy izay nanao batisa tao amin'ny on'ny Jordana, raha fantarina ny tantara. Fa inona moa no fifandirana nisy tao anatin'izany? Ny fifandirana nisy tao anatin'izany dia ny hoe ny momba ny fidiovana sy ny batisa. Zay no hita ao anatiny ao. Ary zany zavatra zany dia miteraka mihitsy, dia midinika sy resaka istomana ny saintsika mikasika ny batisa izay everitsika ankehitriny. Na dia tsy hidirantsika lalina zany aloha zao, fa mbola hidirantsika any amin'ny fotoana manaraka any. Ny zavatra ambareto dia zao, ny dikan'ny teny hoe fidiovana dia avy amin'ny teny grika hoe batismos. Batismos zany hoe zay rehetra momba ny fidiovana na fisasana hahadion'ny olona ao amin'ny fomba mampanao jiosy, dia io no atao hoe batismos resahany eto na fidiovana. Dia hitantsika ao anatin'izany fa ny batisa dia iray tarika ao anatiny zany atao hoe batismos na ny fidiovana zany. Raha miresaka fidiovana zany dia mitodika ny saina makany amin'ny atao hoe batisa ihany koa. Eto zany dia ny batisa zay nataon'ny mpianatra, ary ny batisa zay nataon'ny Jaona, ary ny tanterahan'ny mpianatra Jaona dia batisa fanadiovana. Ary inona ny endriky ny fanadiovana ao anatin'izany? Dia voalaza fa ny batisan'ny Jaona dia batisa ny fibebahana. Ary mahabatisa ny fibebahana azy dia mba handraisana ny famelan-keloka. Ka ny dika ny fidiovana amin'ny alalan'ny batisa zany dia ny fanadiovana azy amin'ny fahotana sy ny heloka vita mba hahatonga azy hadio olona vaovao indray. Ary zany miteraka ny fifandirana kely sy dinidinika hoe inona ary zany, satria ny fidiovana fahadiovana, ny batisa fanadiovana, dia iza no mety ary ahoana no manao izany koa reto mpianatra zay nambara fa miaraka amin'ny Jesosy reto, nefa mpianatra Jaona efa nanao an'izany teo aloha. Tsy hidirantsika zay nampifanditra, fa ny soratra masina moa dia nanatsotra ny zavatra hoe nisy fifandirana ny amin'ny fidiovana teo amin'ny mpianatra Jaona sy ny fariseo. Ny zavatra manaraka zay resahana amintsika ao anatin'izao dinidiniky izao ka heverina fa ho isany atao hoe mila hoentina sy ambara amintsika. Ary efa nambarako tany am-piandohana satria natsidiko kely zany dia mikasika ny momban'ny Galili zany. Ny tanàna ny Galili tena mananjara toerana lehibe io ao anatin'ny asa mesianika no tanterahan'ny tompo tetỳ ambany masoandro. Asa mesianika eo zany ny resana amintsika fa ny tany antsoina hoe Galili zany hoe toerana izy io, karazana ohatrany hoe province zany. Ka ao anatiny zany province zany misy atao hoe tanàna maromaro madinika ihany koa. Izao zava-misy ity tany Galili ity, zay nahatongavan'ny tompo tany Galili misy any Kana voatantara ao. Tany no nendohany nanaovan'i Jesosy Kristy famantarana sy fahagagana voalohany manambara ny mahamesiasy. Ary any Galili koa no misy any Betsaida, lay toerana zay nanehoan'ny tompo sy nanaovany velomany mpianatra rehefa hiakatra any an-danitra izy. Zany hoe rehefa dinihana zany ty tantara ty sy ny momba ny atao hoe Galili zany zany tanàna zany dia toerana tony nataon'ny tompo ho renivohitry ny asa mesianika zay nataony tetỳ ambany masoandro. Tany amin'io tanànany Galili io ny tompo no nanao asa maro ary nanao asa betsaka, ary tany ny andohany ary tany namarana ny fiarahana tamin'ny mpianatra niakatra ny an-danitra. Dia aoko tsaroantsika ry havana, eo anaty an'izany indrindra no tena
anehoana amintsika izao zavatra sarotsarotra raisiny zao. Ary ho famaranana aniny momba Galili iny a, de io tanàna io koa nabe an Jesosy Kristy, nabe azy tany izy no lehibe. Ary tao anatin'izany a, de zay ny zavatra hita hoe tsikarotra fa io no natonga an Jesosy Kristy ny teny hoe tsy misy mpaminany zay tsy hamasinina afa-tsy avy ao amin'ny toerana misy azy. Zay le ambarantsika amin'ny teny tsotra le fanaontsika hoe mpaminany tsy masina taniny. Fa izao Jesosy Kristy rehefa avy nanao fagagana nivoaka tao de nalaza tamin'reto oloreto ary niraisy ny olona noho ny aveo rehefa miverina avany satria nalaza ka na ny olona te niara-nonona taminy sy nalala ny fahazazany sy ny fahatanorany dia nandray azy toy ny mpaminany lehibe ka toy ny sindasinda teo zany teny hoe mpaminany tsy masina taniny zany. Na izany aza Jesosy mihitsy no miteny azy. Inona no antony? Satria ao anatin'io toko sy andininy resantsika eo ihany koa de mbola mangataka famantarana sy fahagagana ihany reto galalianiny reto. Hoe mba anehoiany zany zay, mba anehoiany zany zay, mba ampisehoy aminay zany. Zany le dinidinika, zany le resadresaka zay ambarao. Fa hiditsika amin'ny andiany farany, zany hoe ny fizarana fahatelo lehibe ny am'izao